Mombantsika mianakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, rehefa maty nefa indro velona mandrakizay ary manana ny falahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Amen. Misaotranao zay raha eo amin'ity alatsinainy 20 aprily 2024 ity, izay anoloranao anay indray ny nofinaina voalahatra ao amin'ity andro ity. Ampangino ny firehetra izay tsy avy aminao voaka ny teninao no alova amin'ny fiainanay sy anakoako aty ambonay. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay tia anay, naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro alatsinainy 20 aprily 2024 ity dia ny Romanina 12:7 ka hatramin'ny 7 vakitoy zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy misy veloko amin'ny tenany isika, ary tsy misy maty amin'ny tenany, fa raha velotsika dia velona ho an'ny tompo, raha maty sika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty sika dia an'ny tompo ihany, fa izany ny nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray no tompony maty sy ny velona izy. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Na isika maty na velona dia tsy mampanahy, satria na maty sika na velona dia an'ny tompo ihany. Ream-pialantanan'ny tompo ny fiainantsika mbola velona koa, ary rehefa maty koa tsika dia mbola ream-pialantanany ihany. Mainka moa sika raha mametraka amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro ream-pialantanany, satria Jesosy indray maka tsy misy maharombaka ny ream-pialantanany. Efa naseho amin'ny soratra masina tamintsika tamin'ny andro Pasika teo fa tsy laitra ny fahafatesana no azonina Jesosy. Tsy voazo ny fasana izy, fa naloa ny fasana ka tsy tratry ny loto Jesosy, fa velona ary velona mandrakizay, na dia maty tamin'ny andro zoma, tokony tamin'ny telo teo izy, dia nalevina tonga ny andro maraina ny lahady, ranan-kanam-pasana n'ireo vehivavy izay sakikarakara-ny fatin'i Jesosy, akory ny agagany, fa le vato izay lehibe dia lehibe dia efa voaisitra sady amin'ny fasana dia foana. Ary tsy vitany hoe foana ny fasana, fa ilay lamba izay namonosina an'i Jesosy valona tsara, ary ilay fehizay niezana amin'ny lohan'i Jesosy nivalona soa tsara. Nadio aza ny filazana hoe nisy nangalatra amin'ny fatin'i Jesosy. Ny mpangalatra rehefa mangalatra dia manakotana ambony ambany. Volazan'i Jesosy hoe mpangalatra tsy avy raha tsy hamono, tsy haningana, fa Jesosy kosa avy mananako fiainana sy hanananao fiainana. Koa amin'ity andro ity, okanao velona ho Kristy. Fa raha velona ho an'i Kristy ianao, ka raha maty dia mbola an'i Kristy ihany, ka na maty na velosika dia an'i Kristy. Koa amin'ity andro ity, tsy misy velona ho an'ny tenany intsony izay velona ka nanaiky an'i Kristy, fa velona ho an'i Kristy manakariva. Dikany hoe velona ho an'i Kristy ravana dia tsoka kely, manaiky hanao izay hanirahan'i Kristy asy ianao. Hozy izy Jesosy indray maka, tahaka ny hanirahany ray ahy no hanirahako anareo koa. Irahantsika ny vavolombelona amin'ny sehatra izay misy antsika, amin'ny ananantsika fahavelomana, ka velona tsy hanao ny sitrapontsika, fa velona hanao ny sitrapony izay maty ho antsika, ka nahatonga antsika velona soa tsara. Kristy efa nanaiky mitondra ny fotanao ary fotan'ity izao tontolo izao ity, velona koa izy fanamarinana ho antsika sy hifona ho antsika. Koa tsy velona ho an'ny tena tsika, fa velona ho an'ilay ity antsika sy maty ho antsika, anitsangako velona ho fanamarinana ho antsika, ankehitriny izy mifona ho antsika. Ka na velona na maty sika dia amin'ny tompo any,
Ny fahafatisana zany tsy maravo ny fifandraisantsika amin'ny Kristy, satria ny fahafatisana atao aza resin'ny Kristy tamin'ny tsanganan'ny fody. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay nomenao anay izany. Ampahafantarao anay isan'andro fa tsy velona ho an'ny tenanay intsony zay, fa velona ho anao Kristy, zay nanaiky ho fatony ny voatanay, tsangako velona ho fanamarinanao anay. Ankehitriny ary ianao mbola mifono ao anay ny fonana manak'izay, ho ampangino zay rehetra tsy avatria araka ny sitraponao, ka tady henanay, voaka ny sitraponao irery ihany tompo, mibahatoeranao amin'ny fiainanay, sy amin'ny ataonay rehetra fa mandalo zao fiainana zao sy filany, fa zay manao ny sitraponao marika manak'izay koa. Ity zay tompo irao anao ny sitraponao araka ny teninao hoe tahaka nanirahany ray no hanirahako anareo koa teo. Vavolombelona matoky tokoa zay manomboka amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia matoky anao zay sy matoky amin'ny zavatra rehetra. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra, masina ne ninaranao, ho tonga ne ny fanjakanao. Ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, minaniny anina sahazo anay, mamelany erikay tahaka namelany zay midika taminay, izany mitondra anay amin'ny fakavanahy, fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zay tsodrano tonona ny naharaisana ka fanamaso zao. Ary Andriamanitra ny fanantenana meno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fononareo, ho itombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanamasina. Raha velontsika dia velona ho an'ny tompo, raha matsika dia maty ho an'ny tompo. Tsy misy velombelom-poana eto ary tsy misy matimaty foana, fa velona ho an'ny Kristy ary maty ho an'ny Kristy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.